Miarabantsika rehetra ary namana malala isany. Miarabantsika natratra izao andro masina fialan-tsasatra, andro fitsaharana izao. Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny fomba maro isan-karazany. Fa no jerentsika androany dia amin'ny alalan'ilay atao hoe ny asan'Andriamanitra no itenenan'Andriamanitra amintsika. Ao amin'ny Salamo 5:7-7. Salamo 5:7-7. Manisy soa izao tontolo izao Jehova, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehova o, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao. Men'Andriamanitra an'izao tontolo izao isika, ary tokony miteny amintsika mahakasika an'Andriamanitra ny fahitana an'izao tontolo izao. Fomba roa lehibe no entin'Andriamanitra mampafantatra antsika ny fisian'Andriamanitra sy ny maha-Andriamanitra azy. Ny voalohany dia izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny Baiboly ny soratra masina, ny hafatra masina sarobidy rehetra izay omen'Andriamanitra mba hitenenana amintsika, izay zany le atao hoe révélation par l'écriture. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika Andriamanitra. Fa misy ihany koa Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny zavaboary, révélation par la nature. Amin'ny alalan'ny zavaboary, ny hazo, ny tendrombohitra, ny lokon'ny akoho, ny zava-maniry, ny voninkazo eny an-tsaha, ny faniry ny voninkazo, ny trondro, miteny amintsika momba an'Andriamanitra ireny. Noho izany, tsy misy antony mihitsy tsy tokony hahalalan'olombelona ny momba an'Andriamanitra, fa tokony mahafantatra an'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 5:1, 7, 8. Jerentsika inge Salamo 5:1, 7, 8. Jehova tomponay o, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra, ny tendrombohitra mivalombalona. Maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Raha jereko ny lanitra izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay niforononao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy. Jerenao ny kintana amam-bolana, ny tendrombohitra mivalombalona, ny renirano mikoriana izay nataon'Andriamanitra, manambara ny asan'Andriamanitra. Dia zao koa ny ambariny amin'ny Salamo 5:7-7. Jehova o, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao. Ny asanao rehetra mideranao. Tokony ataontsika sekoly hianarantsika momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra, ny zavaboary, ny tendrombohitra, ny havoana, ny lohasaha, ny bozaka maitso mavana. Tokony hitarika antsika hiankoka amin'Andriamanitra ny zavaboary, ny rivotra fontsika, ny masoandro mibalika, ny orana, ny toe-javatra rehetra izay manodidina antsika dia asan'Andriamanitra avokoa. Andriamanitra ny tokony hoderaina. Raha fitiana zany dia izao, tsy misy olona tsy tokony hahalala an'Andriamanitra, fa tokony mahalala an'Andriamanitra daholy raha mampiasa ny saina ao anatiny, ka manontany manao hoe ahoana no nahatonga an'izao rehetra izao, iza no namorona an'izao rehetra izao, dia mitodika any amin'Andriamanitra, ary tokony hiankoka, hidera, hankalaza an'Andriamanitra. Tiantsika Andriamanitra ary nomeny antsika ny zavatra rehetra mba hahasoa sy hivelomantsika, ary indrindra hahalalantsika ilay Andriamanitra be fitiavana. Raha ny loatra ny malagasy raha ny teny manao hoe aza ny loasa mangina ny jerena, fa Andriamanitra ao atampony loha. Mbola tsy nahalala ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly izy ireny tamin'izany fotoana izany, fa fantany fa misy Andriamanitra izay namorona an'izao tontolo izao. Ry namako, ny zavaboary nomen'Andriamanitra anao, nomen'Andriamanitra antsika, mba ahafahantsika miankoka sy mankalaza, mideran'Andriamanitra. Amin'izao andro masina izao, feno fankalazana, fiderana, fiankofana an'Andriamanitra ny tontolo andronao, satria tiantsika loatra Andriamanitra io. Hivavaka isika. Ry tompontsara o, misaotra anao lehibe izay noho ny fitiavanao anay. Nomenao anay ny zavaboary, nomenao anay ny voromanidina, ny rivotra madio, ny lohasaha maitso mavana, ny tendrombohitra mivalombalona, ny biby amam-borona rehetra, ny zaridaina, ny voninkazo tsara tarehy. Nomenao anay ireny mba hahatongombana ny fahavelomanay.
kanefa ihany koa ampio zahay mba hahatsapa fa ireny de fanehoanao ny fitiavanao anay, ka hanery anay ampirisika, hanosika anay hiantoraka sy hiankohoka aminao. Da io ny tsirairay avy, amasino izahay, amarino izahay, ary misaotra noho ny famonjena maimaim-poana nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raisinay ampitiavana izany amin'ny anaranao Jesosy eo. Amen.